Aza matahotra ry andihan'ondry vitsy, fa efa sitraky ny ray omenanareo ny fanjakana. Lioka 12:20, ny 2:30. Sahiran-tsainany amin'ny anjara lovany ity olona iray ka niteny tamin'i Jesosy amin'ny andaminana izany raharaha izany. Nahitsiny Jesosy avy hatrany ilay fomba fisainana ka nampitandrina ny vahoaka rehetra izay niaino azy izy mba tsy ho voafatitra ny fitiavan-karena. Notoy izany Jesosy ny fampianarany ary nifantoka bebe kokoa tamin'ny mpianana izy rehefa niresaka momba ny fahatokinan'Andriamanitra. Miantefa amintsika ihany koa ny tenin'ny Tompo anio, manoloana izay endrim-panahina misy eo amintsika. Nosokafana araka izany sain'ireo mpianatra tamin'izany ary ny antsika koa ankehitriny ka saina mandinika fiainan'ireo zava-mananaina sy ny fiain'Andriamanitra azy ireo. Ka hoy indrindra Jesosy, tsy sarobidy lavitra noho ny vorona ve ianareo? Tafian'Andriamanitra toy izany ny ahitra izay eny an-tsahany io, nefa tsy mpianapatana raha pitso. Ka ianareo indray ve no tsy ampitafiana ry kely finoana? Dia ahoana hoy isika? Marina loatra ka tsy manan-kalahatra aho. Sarobidy amin'ny Tompo tokoa isika olony, ka sady omeny toky no omeny lanja manao hoe aza matahotra, fa efa sitraky ny ray omenanareo ny fanjakana. Tonga olon'ny fanjakany, ka sady eo amin'ny toeran'ny mpanjaka no manana ny toetran'ny mpanjaka ihany koa. Andriamanitra, tsy takatry ny saiko ny fahalebiazanao sy ny fitiavanao, koa mankalaza anao aho. Amen.